La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny migioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartTop. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartTop. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit. manolotra anao ny vaovao. Tontolo andro feno hasambarana. Mihefitra ny ampanao amboletra amin'ny fomba rehetra andanina tsy misy fanitsina ireo volavolan-dalàna mifeny fifidianana ny mpitondra HVM ka manambo malety ireo solombavam-bahoaka. Ny talata 20 marsa izao no andalo fivorimbe olan'ireo solombavam-bahoaka ireo volavolan-dalàna miisa 3 ireo raha ny lahadinika eny Tsimbazaza. Mamboly korotana eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana hoy ny mpanao politika mikasika ireo volavolan-dalàna momba ny fifidianana ireo. Misy ny mizana tsindrinila raha ny fanazavana ary famonoana ireo haino manjery tsy miankina izany. Namoaka fanambarana manoloana ny raharahan-tsakabary ny Amnesty International. Tokony atao anatin'ny fotoana fohy ny fanadihadiana izay tsy mitanila sy manaraka ny fentriraisam-pirenena hoy izy ireo. Nanao hetsika ireo mpivarotra sy mpitatitra teny amin'ny fahasankarana io maraina io. Tsy eken'izy ireo ny hamindrana toerana azy noho ny mety ho tsy fitoviany ny fitantanana. Any ivelany, itoy ny fanenjehana ny filoha tao Afrika Atsimo teo aloha Jacob Zuma noho ny raharaha kolikoly. Ny mpampanolalana ny Afrika Atsimo Shaun Abrahams no nameriny indray io raharaha io. Ny andinidiny izay avy hatrany. Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ary manasantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Ny talata 20 mars izao no andalo fivorimbe olan'indro solombavam-bahoaka ireo volavolan-dalàna miisa 3 mikasika ny fifidianana raha ny lahadinika eny Tsimbazaza. Mihefitra ny ampanao amboletra amin'ny fomba rehetra andanina tsy misy fanitsiana ireo volavolan-dalàna mifeny fifidianana ireo ny mpitondra HVM ka manamby malety ireo solombavam-bahoaka. Matoan-datsoratry Andra mandeha ny feo fa manamby malety indray ireo solombavam-bahoaka nivadika ho HVM ny mpitondra ankehitriny andanina tsy misy fanitsiana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana. Fomba izay manaratsindrika tanteraka ity anteny meram-pirenena voalohan'ny Repoblika Fahefatra ity manoloana ny olom-pirenena. Terena amin'izao fotoana ny ministera rehetra tsy maintsy hanome volabe solombavam-bahoaka 3 isan'isany. Farafatarany ny alatsinainy ho avy izao andro iray mialohan'ny anatanterahana n'ilay fandanina eny Tsimbazaza. Nanomboka ny alakamisy tolakandro teo rehefa nahita ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny HVM fa tsy manaiky limbena ireo solombavam-bahoaka sasany dia tsy nety niatrika ny asam-bomera intsony fa nivoaka ny trano fivoriana. Araka ny angom-baovao teny Tsimbazaza, mihevitra ny ampandany amboletra ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana tsy asipanitsiana ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana ny talata 20 volana martsa ho avy izao. Raha ny lalàna tokony ho isaky ny andininy ny fomba andanina ny volavolan-dalàna fehizoro toy ireto volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireto. Raha ny angom-baovao hatrany efa miparitaka eny anivon'ireo mpiara-mombonantoka amintsika sy eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena izao fanambazana volabe ny solombavam-bahoaka andany lalàna izao izay endrika manososy tanteraka ny demokrasia zary fomba fanao mahazatra ny mpitondra HVM.
Andry Rarson tonindatsoratra sy mitondra ny famakafakana politika eto amin'ny fampalalam-baovao Cool TV sy Rafoly Sisoantry ny ala pahalalana ary mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena noho ny vahiny fandarana Kitsopo Omaly teto amin'ny fahitalavitra Kolo. Isan'ny tondrana hevitra tao anatin'izay ny fomba fiasan'ireo parlemanta eto amintsika amin'ny fandaniana sy fandaniana lalàna indrindra ny volavolan-dalàna fehizoro mifeny fifidianana ankehitriny. Maro ireo fihetsika sy fiteny tsy voahevitra ny anivon'ny antenimieram-pirenena raha ny fanazavan'izy ireo isan'izany ny tranga tamin'ity herinandro ity apahany amin'izay adihevitra izay no arahantsika izao. Prime Ministre sy ny ministre ny fitsarana sy ireo teknisianina maromaro no miaraka aminy no tokony hiaona amin'ny solombavam-bahoaka rehetra hanazava an'izay hoe fanahy izay no tondratsika na ny zavatra tena hoe ao anatin'ilay volavolan-dalàna efa fifidianana izay natolotra izy ireo satria ireo solombavam-bahoaka dia nisy nangataka avoay ireo mpikambana rehetra amin'ny gouvernementa ireo satria tsy ireo no ao anatin'io raha izorytika ka tsangatanana izany dia milamina dia atao tsangatanana fotsiny filoha tery ambony za tsy mila mpanao gazety mihitsy fa zay nefa tapaka teto voakinareo satria huis-clos izy ty amin'ilay hoe commission plénière teo niteraka le olana zany dia teo nisy an'ireny solombavam-bahoaka tsy nahafy ary tsoroko tsy ilay hoe filazany aleo maimbeolika ny olana fa le eritreritra mihitsy solombavam-bahoaka ianao ary solombavam-bahoaka avy anisandra raha tsy diso mendrika anao zay solombavam-bahoaka ny Madagasikara ve manao an'ireny teny fiteny ireny nataoko aza hoe tsy maninona nisy zany zavatra zany eto amintsika maro ny zavatra tsy kombakomba miafina misy zavatra mipetraka be deaibe zany zavatra mitranga zao dia azo lazaina tsara mihitsy maninona no mandeha ny fivoriana ao amin'ny antenimieram-pirenena ny prime ministre ny miantso hoe an'ireo solombavam-bahoaka hatrany filohan'ny antenimieram-pirenena tonga ato amin'ny DLC ato Anosy voarary zany ao anatin'ny lalam-pandrenana nefa dia natao tena mbe folo mahatsarasa teo ny apitson'iny ny 14 dia niona tamin'ny fiarahamonina solitena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny solombavam-bahoaka izay nandinika ihany koa fa izy efa mivadika séance plénière nandinika ihany koa anresaka momban'ny reto volavola ife ny fifidianana ireto ny maraina taon'ny solombavam-bahoaka fa ny ariva ny solombavam-bahoaka dia fantatra araky ny fikaroham-baovana tao fa natsohiny prime ministre teny amin'ny lapany mahazorivo ary tao amin'ny lapany mahazorivo tao dia mazava ny zavatra nresana tao lanionareo io volavolan-dalàna reo tsy misy fanitsiny tsy fantatra zay takalony tany satria moa natao tany ambadimbady koa dia misy antony ary ty natao tsy amin'ny ara-dalàna tsy fantatra na lakileny takalony ary n'ilay fahefanam-panatanteraka mihitsy ny asan'ilay fahefanam-panao lalàna tokony anara-maso azy na ny zavatra nitranga zao tamin'ny talata fahatelo amby folo volana martsy no niverina no nahato ilay fivoriana tamin'ny ray ola-toandro mahery tao dia tokony filoha ny conférence de président no nivory namolavola indray lahadinika zavatra nitranga nefa tao dia ny prime ministre na andray anjara mihitsy tamin'ny fivoriana izay natao amin'ny conférence de président fahefana mpanao lalàna zany fanitsahana an'ilay fahefanam-panao lalàna izany fahefanam-panao lalàna ny tokony anara-maso ny mpanatanteraka tsy menatra mihitsy ny prime ministre ny arivan'io talata tena amby folo martsa io raha nandray fitenenana amin'izay satria fa lasa séance plénière izy dia nilamina ny ravina dia nametraka izy alohan'ny resahako izy izy eto dia izao ny fitsipy-dalao arahana izy vahiny ao amin'ilay fahefanam-panao lalàna indray mametraka fitsipy-dalao tokony mba ho tonga saindra tsy olomavam-bahoaka tsika reto fa tena ariny potehan'ny fahefanam-panatanteraka mihitsy ilay asiny ary asehony manegana amin'ity resaka fomba fandaniana lalàna sy ity totsika hoe tsy fanaran-dalàna ity dia ny aim-pirenena mihitsy ny olalovina raha miresaka fifidianana isika dia izay no sehatra lehibe indrindra andraisan'olom-pirenena ny fandraisana anjara eo amin'ny firenena izany hoe manana didy sy andraikitra izy hifidy ametraka
ny olona zay tiany a fantany fa hitondra fampandrosoana ho an'ny fireneny ka zany a dia miankina amin'ilay lalàna amin'ny feny fifidianana zany rehetrarehetra zany na ho an'ny fiarahamonimpirenena ary a dia raha ny tena marina tokony nangatahana le fiverenan'izy io a mba hodiniana mialoha fa tsy hoe efa any amin'ny teny meram-pirenena vo atsony gaga maheno hoe niovatra any amin'ny andro anaovana ny propagandy zahay moa zany dia variana mihitsy hoe be deaibe zavatra niova tsy voavoalohany tokoa no nisiny zavatra ohatr'izao ary mahavariana ihany hoe tsy misy fiovana mihitsy fa adindro sombavambahoaka ireo a lay tamberina ndraikitra zay tena hoe ny fidianana azy ny fanaovana tatitra ny fampahafantarana ny zavatra misy marina araka voalaza teo ny fitondrana fampandrosoana fa ny tombotsoany foana no manahirana azy amin'ny mampiarany zolombelona angambany a tsy hainay mihitsy ny tsy hiteny fa lasa ohatrany hoe miaraka tsokombakomba sanatria satria dia fantatsika efa taona mahery zay a dia aiza ny toerana misy a Madagasikara. Mamboly korotana eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana hoy ny mpanao politika naneho ny heviny mikasika ny votoatin'ilay volavolan-dalàna ampifeny fifidianana. Misy ny mizana tsindrinila raha ny fanazavana ary famonoana ireo hainao manjery tsy miankina izany. Gaeton Andriatsilavo. Niteraka resabe tato ato ny andinin'ny faraka amin'ny 10 amin'ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana. Voalaza fa misokatra ary tsy maintsy ampitoviana ny fotoana fandraisam-pitenenan'ny kandida rehetra amin'ireo hainao manjery. Ahitana taratra sahady ny fitanilana sy ny fanomezana tombon-dahany ny kandida mpanjakana nefa io andinin-dalàna ao anatin'ny volavolan-dalàna io. Famonoana ny hainao manjery tsy miankina izany hoy ny mpanao politika sendran'ny mpanao gazety raha nanontaniana ny heviny. Ny mpitondra indray no mamboly korotana eto amin'ny firenena raha ny fanazavany ka tsy tokony ekeny izany. Ny hainao manjery mpanjakana zay ihany ny vahoaka ary efa hidinin'ny fanjakana ho fehezina ho azy irery fa tsy natao ho an'ny vahoaka ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo any mpisehatra politika rehetra dia zao ankehitriny zao indray dia mbola tadiavina ho fehezina ny hainao manjery tsy miankina amin'ny fanjakana aminay zany dia filanady ary dia tsy tokony atao zany satria raha eto dia tena sahanay manambara ho afa mamboly korotana zany ka zay zany dia miantso ny parlemanta rotota na ny sénat na ny député alao andinika amin'ny fotony amin'ny saina tsy miangatra mialohan'ny andaninana zany fa zavatra tsy mety ary zavatra tsy tokony hiseho eto amin'ny firenena zany satria misy mizana tsindrinila ary famonoana an'ireo pikirakira ny hainao manjery tsy miankina fanjakana zany ka tsy tokony ho ekena. Anjarany anteny mera rotota araka izany no mandinika sy mamakafaka lalina mialohan'ny andaninana aty ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana. Ny andrasan'ny rehetra dia nisy ny ady hevitra demokratika marina eny amin'ny anteny mera. Ady hevitra izay tsy tantaratra hatr'izay rehefa misy lalàna iankinany ho avin'ny firenena tahaka izao. Nanamafy ihany koa ity mpanao politika ity fa miharihary ny tahotra ny mpitondra fanjakana sy ny antokony. Tsy mahatoky tena intsony ny antokon'ny fitondrana ka manao izay hoafany amin'ny fanerena ankolaka ny savidin'ny vahoaka. Porofon'izany ny fanerena ireo ben'ny tanàna sy ny sefifokotany anatevin-daharana ny SVM. Ny tombontso manokana ho any antokony fitondrana no katsahin'ny governemanta hoy ny loholon'ny Madagasikara. Hita ihany koa fa tena henjana ny fiomanan'ny governemanta amin'ny halabato. Tombotsoa manokana ho an'ny antoko amin'ny fitondrana no nibekon'ny governemanta tamin'ny famolavolana ity loi organique misy telo reto ary mbola mitohy hatrany ny fanitsikitsahana ny lalam-panorenana. Zay zany ny zavatra tsapan'ny loholo rehefa nandinika sy namakafaka ny ireo loi organique telo mahakasika ity lalam-pifidianana ity nandritra ty herinandro ity. Raha tsy hivina andininy maromaro amin'ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana no ahitana kajikajy ataon'ny mpitondra fanjakana. Raha tsy ilaza fa tsy ny andininy fa 7 izay fezan'ny mpitondra ny sefifokotany.
Lafomba vaoafa kosa indray namoaka fanambarana manoloana ny raharan-tsakabary ny Amnesty International. Tokony atao anatin'ny fotoana fohy ny fanadihadiana izay tsy mitanila sy manaraka ny fentriraisam-pirenena hoy izy ireo. Ankoatr'izay tokony anarina ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ny fitondrana malagasy amin'ireo fahovoazana an'izy io. Fanadihadiana vetrany. Taoriny ny famoahana tao amin'ny tambazotran-tserasera ny oronan-tsarina ny fandorona tanàna nataon'ny polisy tany Antsakabary ny 12 ny volana febroary 2024 namoaka fanambarana ny Amnesty International. Ity farany izay nanamafy fa efa no amarin'izy ireo io oronan-tsary maneho ny fandorona tany Antsakabary io. Mamoe atrary tsy azo ekena ny fihetsiky ny polisy tany an-toerana tamin'io fotoana io raha ny fanazavana. Manapirofo ny fanaovana tsinotsinona ny ain'olombelona ny fihetsiky ny mpitandro filaminana. Tsy azo ekena ihany koa izy ireo raha ny polisy malagasy izay natao iaro ny vahoaka sy ny fananany indray no mampijaly tahaka ireny. Tsy misy azo anamarihana ny fikapohana olona amin'ny tehany, mandeha amin'ny lohalika, mihoaka amin'ny tany sy ny maro hafa. Araka izany, mangataka ireo manam-pahefana hampiditra amponja ireo polisy nahihahiny fa nahavita ireny ny Amnesty International. Tokony atao anatin'ny fotoana fohy ny fanadihadiana izay tsy mitanila sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena hoy izy ireo. Ankoatr'izay, tokony anarina ao anatin'ny fotoana fohy ny fiainan'ny mponina ihany koa ny manam-pahefana sy ny mpitondra fanjakana malagasy. Feno 7 taona katrok'androany no nametrahany filoham-pirenena tamin'izany fotoana Ravalomanana Marc fialana ka namindrany ny fahefana tamin'ny folo alin-da fametra-pialana izay tsy nafanaraka tamin'ny lalam-pandrenana nisy tamin'ny Repoblika fahatelo tapany faharoa. Fanadihadiana vetrany. 7 taona katrok'androany ny nametra amin'ny filoha Ravalomanana Marc fialana sy namindrany izany fahefana izany tamin'ny folo alin-da. Rehefa niha mafy sy niana azo vahana amin'ny fitakian'ny vahoaka malagasy ny fialany nandritry ny etsy-bahoaka tamin'ny taona 2024 noho nampiatoan'ny banky iraisam-pirenena ny famatsiam-bola Madagasikara nanomboka amin'ny volana Desambra 2024. Fampiatoana famatsiam-bola noho ny fampifangaroan'ny mpitondra ny fitantanam-bola mpanjakana sy ny orinasa filoha tamin'izany fotoana izany. Tsy ny fanaraka tany lalam-pandrenan'ny Repoblika fahatelo io namindrany filoha Ravalomanana Marc amin'ny fahefana tamin'ny folo alin-da io araka ny andininy faharoa amin'ny 20. Voalaza no andininy faharoa amin'ny 20 na lalam-pandrenan'ny Repoblika fahatelo io fa raha sendra misy ny fampiatoana amin'ny fotoana voafetra na misy ny fahabangan-toeran'ny filohan'ny Repoblika dia ny filohan'ny antenimieran-doholona na raha tsy misy filohan'ny antenimieran-doholona io dia ny mpikambana rehetra ao amin'ny gouvernemanta no misy olo-toerana amin'ny filohan'ny Repoblika. Raha ny zava-nitranga marina tamin'ny 7 Martsa 2024 zany dia filoha Ravalomanana Marc izay nametra-pianahana ary namindry izany tamin'ny folo alin-da no nanitsaka amin'ny voalaza ny lalam-panondrenana. Noho ny fahitan'ny folo alin-da io tsy fanajana ny voalaza ny lalam-panondrenan'ny Repoblika fahatelo io dia natolotra izy ireo andrajoelona andry araka ny didim-pitondrana 7 ny fahefana. Raha izany ny zava-nitranga, mbola maro mametra-panontaniana amin'ny mbola iovizan'ny olona sasany hatramin'izao fa fanonganam-panjakana no nisy tamin'ny andron'ny talata fa 7 Martsa 2024 io. Ny tombo iray indray ireo nilaza fa ho kandida filoham-pirenena amin'ny ity taona 2024 ity i José Vianney filoha ny antoko RAM na Rassemblement pour l'avenir de Madagascar indray no nanambara ny filatsanko fidiny tamin'ny ity androany ity. Fanadihadiana. Fanehoam-pihavanana no nanombohan'i José Vianney ny fandraisam-pitenenany tetsy amin'ny hôtely Paondor an-tanety Behivato io atoandro io. Fa tanatin'ny andro sarotra no nanavazan'ny tompo ny fiainako. Ary izany famindram-po lehibe nomeny Andriamanitra zany no manambaraka eto anatin'ny fampihavana-pirenena sy fifamelan-keloka vonona ny tenako na dia nandalo fotoana tsarotra tamin'ny exil ifamela heloka ary ifandray tanana amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Taorin'io dia avy hatrany dia nanambara ny fahavononany hamaly ny fitakian'ny vahoaka malagasy maro irotsaka ho kandida filoham-pirenena ny tenany. Mijoro eto alohanareo ny tenako, mamaly ny fangatahanareo na lahy na vavy, na tanora na zoky olona, na tantsaha na manam-pahaiza na manerina nosy, manambara horen-danitra fa irotsaka ho kandida amin'ny fifidianana
resy lahatra ny tenako fa ny malagasy na avy any atsimo na avy any avaratra na avy any antsinana na avy any andrefana na eto anivotany na inona ny finoana ara-pivavahana na ino firehana ara-politika dia samy zanaky ty firenena ty isika afaky iarabelona ho sambatra sy hiadana ato anatin'ny tanome iombona. mialohany nandraisany José Vianney fitenenana dia nilazany momba nyity candidat atolotry ny Ramay ity ny professeur Rassoul André. José Vianney moa dia teraka tamin'ny 10 Aogosta 1956 tany Fédérivest ary manambady mananjanaka José Vianney dia olo-baovao. Ilay olo-baovao andrasantsika mangingina any amintsika. Maro amintsika malagasy no miandry olo-baovao amin'ny 2018. Io izy tompolasy tompolasy. milaza ny antony nanosika azy joro candidat sy ny fangatahany malagasy maro azy i José Vianney. malahelo ny firenena malahelo ny zava-misy ny firenena rehetra manam-pahaizana rehetra manerana ny nosy na ihany velana dia milaza fa manan-karena Madagasikara. Zao ny zava-misy ianantsika amin'izao fotoana. Tsy zarery havitan'izany ijoro manao an'izany fananganana na refondation. Lafim-baovao ara-tsosialy ny vaovaon'ilay rivo-doza Eliakim sy ny fitakian'ny syndicat autonome des normaliens de Madagascar. Eo ihany koa ny vaovao ara-panatanjahantena ireo no resahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao aoriana ireto dokam-barotra ireto. Pour les fans de vitesse, avec la 4G by Telma, connectez-vous avec le monde entier et surfez librement sur vos applis préférés partout à Madagascar. Plus de 60 villes couvertes. Profitez-en avec Telmanet One Week 1 giga pour seulement 12 500 ariars. Tapez le dièse 322 étoile 73 dièse. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Up. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariars. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit? Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine. Ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit? Tontolo andro feno hasambarana.
miverina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany isika nivoaka omaly ny didy avy amin'ny prefektura nakatona ny fiangonana Zoara Famonjena Tomadinika Androany ny roso tamin'ny fanatanterahana izany solitena mpanjakana sy ny mpitandro filaminana tsy ekena ny tranga tahaka izao hoy ireo mpino sy mponina eny an-toerana fanadidina. Mitaraina ireo mpino sy ireo mponina eny Tomadinika noho ny fanakatonana vonjimaika ny fiangonana. Maninona rehefa misy olana ny fiangonana dia maika mihitsy zany ny fanjakana nakatona an'ilay fiangonana fa maninona mbara mitsangana etsy manakorotana vaoka rehefa mamy ny olona tsy misy fanakatonana mihitsy fa mapagaka le fiangonana voakatona foana rehefa misy zavatra mitranga fa tsy mba haintsika mpitondra fanjakana ve mba maneo zany hoe marimaritra iraisana mba hampilamina an'ilay zavatra misy amin'ny fiangonana aty amin'ny fatra Zoara Famonjena aty Tomadinika. Ngata karery fanjakana mba sokafy fiangonana io fa mijaly ny vahoaka natao madinika aza dia mila kilosy tokana fa mba nio fitaraina amin'ny vahoaka. Ny andro zany efa akaiky ny Paska mila mivavaka zany ny kristianina satria andro nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ilay izy dia izay zany tsy manaiky mihitsiny amin'ny anakatonana an'ilay fiangonana amin'izao fotoana izao ka mangataka izahay re mba hovahana ilay fiangonana tena mangataka izay malahelo ny fonay satria ny andro Paska rapitso dia efa lahady aiza zany izay nivavaka rapitso. Omaly 24 ny volana Martsa no nivoaka ny didy avy eny amin'ny prefektura Antananarivo anakatona vonjimaika ny fiangonana Zoara Famonjena ny Tomadinika. Ho fitandronan'ny filaminana ny voalaza fa anton'izany. Ny fiangonana eny an-toerana izay niteraka resabe tato ato noho ny tsy faneken'ny mponina sy ny mpino ny famondranan-toerana ny mpitandrina. Ajaina ny didina voaka ny fanjakana ho izy ireo saingy ny fomba nanantanterahana azy no tsy nety. Mpitandro filaminana iray camion no tonga ateny an-toerana. Marina fa fanakatonana le atao zay zany hoe manaika an'izay satria didim-panjakana izay tsy miady fitondram-panjakana kanefa kosa na izany nato zany efa niantso foana anie zahay nanantony zay teny foiben'ny MTM hoe ndao ifampiresaka fa tena mitojo damosina tanteraka ary zareo androany sabotsy dia tena maro dia maro amin'ny camion mihitsy ny mpitandro filaminana tonga teto miorooro tanteraka ny zazamambehivavy sy ny mponina tety Tomadinika efa misinina ndray eto Tomadinika nefa dia fiangonana manoatra angamba tsala amin'ireny ohatrany hoe tamin'ny fon'ny sambotra ny Jesosy reny amin'izao andro Paska izao angamba dia tena izay mihitsy hoe tena hoe andro ny samborana ny Jesosy dia reto mpitandro filaminana maro dia maro mirodorodo mampiorooro nefa fiangonana no akatona. Atreto mbola tsy fantatra ny fotoana hanokafana indray ity fiangonana eto Tomadinika ity. Mbola mitoy ihany koa ny raharaha eny amin'ny fitsarana sy ny tsy fifankazona eo amin'ny fiangonana sy ny foiben'ny MTM. Misy hatrany ny fanoheran'ireo mpitatitra eny amin'ny fiantsonana fasan'ny karana tsy hifindra etsy amin'ny garotiera Maki. Nanao hetsika ireo mpivarotra sy mpitatitra teny an-toerana io maraina io tsy eken'izy ireo ny amindrana toerana azy noho ny mety ho tsy fitoviany ny fitantanana. Mioramanitra. Tsy manaiky ny amindrana toerana azy ireo eny Ambohimanambola ireo mpitatitra sy mpivarotra ao amin'ny fasan'ny karana. Nisy io maraina io ny hetsika nataon'izy ireo ho fanoherana io famindrana toerana io. Raha ny fanadihadinana tao ny tsy fitovian'ny rafitra hita an-tanana ny tobi-piantsonana vaovao sy ny tobi-piantsonana amin'izao no antony mampalaina ireo mpivarotra sy mpitatitra ireo. Ahian'izy ireo isy fiatraikany amin'ny fidiram-bolan'izy ireo ihany koa io famindrana toerana io. Moa zany ny hoe hiala stationnement kanefa ny zavatra ialana stationnement tsy voavaly le fanjakana le vahoaka mijaly safia ny frais sauf voinsera miala eto makany Ambohimanambola x2 na x4 fa plus n'izay le fampialananay koa amin'le rafitra apetsaka eto amin'ny fasakarana koa miova be le rafitra eny fa tokony hoe mba rafitra veto zany no rafitra apetsaka eny ihany tsy ilana eto mihitsy ny tena marina ny eto amin'ny fasankarana satria any manahirana be na voyagerana raha sahirana any dia alohanay eto amin'ny stationnement fasankarana eto ihany ka tsy ekena ilay satria miova be ny fitatahana rehetrarehetra any ny momba ny fiasana azy any miova be raha ohatra niny erian'ny mozy teo eria notapenaka zao dia miova be ny fitatahana teto dia alohanay eto ihany ny fiasana mihitsy le izy ary zay ngamba raha mety be dia be mipiasa voaliminer raha vao mifindra eny dia tsy manaiky an'izany zay piasa eto fa alohanay eto ihany. Atreto tsy mbola fantatra mazava ny mety ho fandaminana eny amin'ny tobi-piantsonana vaovao. Na izany aza
isan'ny tsy manaiky ny famindrana toerana ihany koa ireo mpivarotra eny amin'ny fahasankarana. Tany mpivarotra zany zareo atramina tany zany ny stationnement dia tsy maintsy misy mpivarotra mandeha satria tsy maintsy misy entana ilain'le mpandeha na torche zany na zavatra kely majinijinika zany satria raha olona avy any ambanivohitra tsy afaka etsena any amin'ny ville fa matahotra izy mivoaka anaty tômôbila ary izy mipara rehetra nefa amin'izao fotoan'izao lasa hoe tsy mahazo miditra any mpivarotra tsika nefa zay ny zavatra mba hivelomanay atramina tany tany fanaovana sinzay foana sanandro tsy zarery fa reo mpivarotra reo afaka miditra vavolombelona ny zavatra mitranga atao eto amin'ity stationnement ty ka zay tsy milana azony fanangana statut vaovao zahay fa raha miaro anay izy hoe ahazo place eny amin'ny stationnement vaovao tsy maninona fa raha ohatra kosa ny spany zahay zay tsy milana azony fa zay hanangana folo anankiray zay tarika ana eny ary mamitaky ny fitondram-panjakana hoe izanony ana eto fa zay tsy mety miala eto tompoko. Raha ny zava-misy amin'izao no jerena fotodrafitrasa tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mponina no atsangana eto seroa tahaka ny olan'ny parkina ao amin'ny tobi-piantsonana maki ary tsy misy ny toerana natokana ho an'ireo mpivarotra. Tokony ho jeren'ny fanjakana manokana ny tombontsoa tokony ho andreo mpampianatra raha nambarany ao amin'ny syndicat Sanoma na ny syndicat autonome des Normaliens de Madagascar. Isan'ny tokony hitadiavana vahaolana maharitra ny amin'ny trano fonenandreo mpampianatra. Miora Mantratrany. Fitakina ireo tombontsoa maro isan-karazany tokony ho an'ny mpampianatra. Fampitombona ny isan'ireo mpampianatra tokony ho raisina ho mpiasa-mpanjakana. Ireo no isan'ny ady mbola miandry ireo syndicat-ny mpampianatra hatramin'izao. Hatreto, tafiditra ho isan'ireo mpiasa-mpanjakana maro indrindra ny mpampianatra saingy tsy mifanaraka amin'izany ny tombontsoa omen'ny fanjakana azy ireo. Isan'ny angatahan'ireo mpampianatra ireo ohatra ny amin'ny tokony jerena akaiky ny amin'ny trano fonenan'ny mpampianatra. Ny particulier mpampianatra zay zany ahitana tombontsoa manokana ho an'ny mpampianatra. Zay zavatra zay zany anisan'ny hoatsidika hoe dikevitra sy atolotra androany ho an'ireto mpitambana marobe reto ao anelanelan'ny fotoana fa ho avy ny congrès national fa iresahana ny tena hoe ny fiainan'ny mpampianatra, fanatsarana ny fiainan'ny mpampianatra, inona avy ireo tambikarama tokony ho azo ny mpampianatra, manao ahoana tokony hazo trano ny mpampianatra. Zany satria taloha tamin'ny andron'ny premier république mahazo trano ny mpampianatra, zao tsy mahazo trano intsony ny mpampianatra. Ho an'ity syndicat ity efa mahatratra maherin'ny 2 arivo ny isan'ny mpikambana amin'izao fotoan'izao. Nisy androany raha tsy ahivona ny fiaonana teo amin'ireo mpikambana ireo sy ny fanaovana tatitra ho an'ny asa vita tamin'ny taondasa. Teo ihany koa ny fambolena hazo fihinanam-boa izay natao teny amin'ny CEG Ambatomirahavavy. Vaovao ny toetry ny andro kosa miena trano ny tanjak'ilay Rivodoza Eliakim raha nitatitra avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro raha pitso no vinavinaina ivoaka an-dranomasina io Rivodoza io. Fanadidina. Ao amin'ny faritra avaratra andrefa ny distrikan'ny Sonoranovongo no nisy ny foiben'ilay Rivodoza Eliakim ny ariva teo tamin'ny 4 ora. Anavatsava ny faritra Nalanjorofo sy Antsinanana amin'ity alina ity io Rivodoza io ary vinavinaina ivoaka an-dranomasina ny alady ariva eo amin'ny faritra Antsinanana eo anelanela ny Vatomandry sy Manoro. Vinavinaina iteto misesy ireto distrika ireto io Rivodoza io: Feno Arivo Antsinanana, Vavatenina, Tomasina Faharoa, Vohibina ary Vatomandry. Miena trano ny heriny 570 km isan'ora ny rivotra entiny ary tafiotra 500 km isan'ora. Tsy misy fiovana ny filazana loza, filazana miloko mena ho an'ny faritra Sava, Bealanana, Befandriana Avaratra, Mandritsara, Analanjorofo, Atsinanana ary Alaotra Mangoro. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Diana, Analalava, Antsohy, Mampikony, Tsaratanana, Analamanga ary Vatovavy-Fitovinany. Filazana miloko maitso ho an'ny faritra Boeny, Maivatanana, Kandreo, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amoronmany ary Otomatsiatra. Ahinatrany ihany koa ny fiakaran'ny rano atao anatin'ny 420 ora manaraka noho io Rivodoza io. Ny manodidina ny fiompiana trondro, ny olana sedran'ny mpiompy, ny tsenan'ny trondro, ireo indray no entiny Miora Manitra amintsika ao anatin'ny fandarana alalindro ampitso amin'ny 7 ora hariva. Ampahany amin'izay no arahantsika. Sehatra iray izany mbola malalaka ny fiompiana trondro raha ny eto andrenivohitra no jerena. Fiompiana trondro izay loharan'ny fidiram-bola goavana ho an'ireo tantsaha misehatra amin'izy ity. Raha ny zava-misy eto amintsika
trondro avy any amin'ny faritra ivelany Antananarivo avokoa no mamatsy ny tsena eto Andrenivohitra amin'ny andavanandro. Izany hoe tsy ampy amatsiana ny filan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra ny vokatra trondro avy any amin'ireo tantsaha eto Andrenivohitra. Ny fiompiana trondro eto Madagasikara mbola malalaka satria na eto Antananarivo ara mbola tsy feno ny zavatra tetavina Antananarivo ohatran'ny ny vokatra trondro zany lasa manafatra mandeha toeran-kafitsika. Efa tokony hoe eto Antananarivo ihany mamokatra trondro ana Antananarivo. Zany dia tena mora amidy. Farany tena hoe ohatra nay piopy aloha zao dia tena hoe eo amin'ny resaka tena hoe tena mbola tena vitsy ny resaka trondro alefa hoe tsifon'ny olona fotsiny azy fandrombahan'ny olona maika moa fa tena hoe trondro efa tena hoe matiana hoe karpa fa tena akaiky hivato zahay eto mora dia mora ny momba resaka tsenana trondro. Dia zay koa moa efa manana le namako anankiray zay koa efa manana client zay any Sotry dia vao hoe miakatra ny vokatra dia izy fotsiny telefonena dia atsona maka an'izy aty toerana. Tsara be ny vidina trondro indrindra fa eo amin'ny volana vao manomboka volana mois d'août septembre midiny trondro ny rano octobre novembre 70 kilo 70 000 kilo faramora 60 000 no angalany azy etikatra. Vaovao ny fanatanjahantena kosa ho tanterahana ny 4 sy 5 ny volana marsa ho avy izao ny slalom TMF rally andiany faharoa araka ny fanazavany mpikarakara omaly. Fanadidina. Ho tanterahana amin'ny 4 sy 5 marsa izao ny slalom TFM rally andiany faharoa hetsika izay tanterahana any amin'ny circuit TMF Ivato. Fifananana slalom voalohany amin'ity taona ity eo ihany koa ny fanokafana tampilalaovana valaben'ny 10 sy 20. Hetsika izay karakarain'ny club TMF sy ny produit Wins. Nanambara ny filohan'ny TMF fa miisa 8 ireo mpilalao ao anatin'ny ekipa no nandray anjara tamin'ny taondasy. Hampiavaka ny fifananana amin'ity taona ity raha ny fanazavana hatrany ny fisian'ireo mpilalao avy any amin'ny faritra. Raha tamin'ny saison tamin'ny herintaona 8 pilote ny TMF antenaiko hoe iverina daholo le pilote zay ary antenaiko ary tokony tombo zany hoe tsika zao za miteny zao zany mbola tsy afaka mamaritra firy hoe izy daholo le pilote fa presque le pilote tamin'ny herintaona manao ohatra Yves Mika Sifaniry amin'ny C2 Yadza Danielson Jacques Ferré Yandi tsy mbola fantatro na anao izy na tsy anao Michael dia izay tokoa tsara angamba mety ilazana azy fa TMF manana ao anatin'ny club zany misy team ao dia team Kojanga dia zareo reo mety hitondra piloty roa na telo eo zany i-participer amin'ny slalom io au nom ny TMF zany TMF salama no team salany Majangana. Ankoatr'izay hisany koa ny lalao izay ahafahany mpankafy mandray anjara ao anatin'ity andiany faharoa ity. Andiany faharoa an'ity satria fotoana zay no militsa zany zao no associé miaraka amin'ny TMF amina resaka slalom. Dia le jeu zany tena hoe miconsiste manomboka amin'ny ce lundi ambony page Wins amin'ny Facebook misy publication ao dia zay olona zany no mipartage be indrindra an'le publication ka hatramin'ny le vendredi 23 à 10h no migagné le tour de piste. Dia le tour de piste moa zany véhicule ny TMF le izy no anaovan'le olona tour de piste anankiroa zany. Eny amin'ny circuit Ivato zany ny fampitaona ireo mpankafy sy ireo mpilalao amin'ny 4 sy 5 ny volana marsa ho avy izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa itoy ny fanenjehana ny filotany Afrika Atsimo Jacob Zuma no ny raharaha kolikoly ny pampanololalana any Afrika Atsimo Shaun Abrahams no namerina indray io raharaha io. Fanadidina amin'ny sary ny France 24. Efa natratra 10 taona no niandrasan'ireo vahoaka any Afrika Atsimo ity andro ity. Tao anatin'ny 10 minitra no nampahafantarana ny mpampanolalalany fa tsy maintsy hipetraka ho tsaraina tahaka ny olo-pirenena rehetra i Jacob Zuma. Voaroiroy io nanao kolikoly, nanao osika, naka vola tsy ara-drariny ary nanao famitsimbola ny tenany. Na efa filoha teo aloha azy izy dia tsy maintsy ho tsaraina amin'ireo eloka ny anjehana azy ireo. Efa 20 taona mahery no nitrangana ity raharaha ity raha tsy
ivina nifandray tamin'ny fifanarahana ny vidianana fitaovam-piadiana tamin'ny taona 1970 fotoana nanovany ireo fitaovam-piadiana rehetra misy any Afrika Atsimo. Voalaza ho nandray tsolotra tamin'ny raharaha io Jacob Zuma sy ireo vororoy miaraka aminy. Raharaha isan'ny namotika ny fiainana politika tany an-toerana io raharaha io noho Jacob Zuma filoha lefitry tambony Beki. Tsy maintsy nametra-pialana izy tamin'izany, voapanga tamin'io raharaha io ihany koa ny mpanolontsaina ara-bolany izay notsaraina ary nosaziana 12 taona tranomaizina. Tsy tahaka izany kosa i Jacob Zuma izay afa nialatra any amin'ny fiampangana azy io. Taoriny nametrahany fialana tsy ho filoha lefitra intsony, mbola lany filoha ihany ny tenany. Vita ny hatrany nanafina ny raharaha malotony na nisy aza ny fanairana nataon'ny mpanohitra. Ankehitriny andrasan'ny maro ny fampiarana ny fitsarana marina mikasika ity raharaha any Afrika Atsimo ity. Melohan'ny sarana dia ho ampatsahivana aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Mihevitra ny ampanao amboletra amin'ny fomba rehetra andaniana tsy misy fanitsina ireo volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana ny mpitondra HVM ankehitriny ka manampy malety ireo solombavam-bahoaka ny talata ho avy izao moa no hanaovana ny fivorim-be andaniana ireo solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna raha lahadinika eny Tsimbazaza. Mamboly korotana eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana ankehitriny hoy ny mpanao politika maneho hevitra mikasika ireo volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana ireo. Misy ny mizana tsindrinila raha ny fanazavana ary famonoana ireo haino amanjery tsy miankina izany. Namoaka fanambarana manoloana ny raharaha an-tsakabary ny Amnesty International tokony toy ao anatin'ny fotoana fohy ny fanadihadiana izay tsy mitanila sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena hoy izy ireo. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV tamin'ity androany ity soraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Rapitso amin'ny 8 ora indray ny fotoanantsika manaraka ao anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV hatrany. Veloma tompoko. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. Tontolo andro feno sambarana. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers de... Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré faumbiazan. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Top. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.